Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy rehefa hita Timoty voalohany toko 4:12. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Aloha veriko indray mandeha. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Izay ilay vakiteny voalohany dia asiantsika vakiteny anankiray mameno an'io. Vakiteny anankiray izay inoko efa hainareo, haintsika tsara mihitsy ity Filipianina ity. Filipianina 4:4. Efa tsy tadidinao dia eritrereto ilay 4:4 hoe Filipianina 4:4. Dia toizantsika kely ilay izy ao ambanimbany eo rehefa avy eo. Filipianina 4:4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny teny. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izaho indray mifalia. Dia andingana kely tsika ery amin'ny 7. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dia ity fifampizarana androany ity ometsika ny lohateny hoe ny Kristiana miatrika ady. Raha ny marimarina kokoa, ny toe-pon'ny Kristiana miatrika ady. Manahoana ny toe-pon'ny Kristiana rehefa miatrika ady izy? Izay no resadresantsika amin'ity fifampizarana ity zany ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Raha mijery ny tontolo manodidina antsika, tsika rehetrarehetra ireo samy mipetraka any anatina fiarahamonina. Dia rehefa any an-trano ianao dia mba antanio nge ilay olona eo akaikinao, ilay miara-mipetraka aminao, antanio izy hoe inona ny vaovao. Dia manana vaovao ambara aminao izy, fa tsisy an'izany tsisy zany, fa mivavany fotsiny tsy miteny. Fa misy vaovao be da be azo ny lazaina any. Dia rehefa miteny izy hoe zao ny vaovao, dia ny ankamaroany vaovao teneniny ianao dia vaovao mahafinaritra sa mampalahelo sa mahasosotra sa manahoana? Manahoana ny ankamaroan'ilay vaovao? Mampalahelo, mahasosotra, mahakivy. Zany ny vaovao lazain'ny olona. Dia misy amin'ireny olona ireny ary rehefa antaninao hoe inona vaovao, dia tonga dia niteneniny hoe zao miady amin'ny fiainana izao zao miady amin'ny kapoaka izao zao miady amin'ny vidim-piainana lafo sarotra izao Zany matetika ny zavatra nenen'ny olona eny amin'ny fiarahamonina. Dia io fanontaniana mipetraka sahady etỳ am-piandohana. Isika Kristianina ihany koa ve miady ny fiadin'izao tontolo izao? Sa inona ny adintsika Kristianina? Sika ve natao hiady ohatran'ireny olona eny amin'izao tontolo izao reny? Ozy izy hoe za miady ny fiainana. Dia sika Kristianina ve natsoina hiady amin'izay ady n'izao tontolo izao zay? Sa natsoina hiady amin'ny zavatra hafitsika? Eo zany ny teboka voalohany angatsika aloha ao anatin'izay ifampizarantsika zay hoe ny Kristianina miatrika ady, na ny toe-pon'ny Kristianina miatrika ady. Dia voalohany indrindra aloha mila faritana hoe inona le ady. Raha miresaka ady tsika, dia firy ny personazy mpandray anjara ao anatin'ilay izy? Ray sa roa farafahakeliny. Fa tsy misy olona zany hoe miady dia olona ray no anatin'ilay izy, hoe miady izy dia mamely rivotra eo zany. Dia za tenen'ny olona fa ino ty ataonao ty? Dia miady ako, miady amin'izy ianao, miady miady aho. Fa tsisy olona miady zany ka hoe olona ray ihany ao anatin'ilay izy, fa matoa misy miady dia misy olona anankiroa ao anatin'ilay izy tsy mitovy hevitra na tsy mifanaraka, roa farafahakeliny. Dia ho resantsika reto voalohany indrindra, inona le ady? Adin'ny Kristianina ny resaka, fa tsy adin'ny tsy Kristianina. Inona le adin'ny Kristianina aloha voalohany indrindra? Dia andao soratra masina no makitsika azy aloha no asentsika mamaly an'ilay izy. Any amin'ilay Timoty teo. Soratra ato ilay izy. Io ilay izy. Timoty voalohany toko 4:12 misy hoe miadiny ady tsara ny finoana.
Inona ilay adin'ny kristianina zany? Adiny finoana. Adiny finoana. Misy amintsika mantsy raha lasirana-bavy raha vao antaniana hoe inona ny fahavalon'ny kristianina. Dia tsika tonga dia miteny hoe devoly ny fahavalon'ny kristianina, zany ve dia tsy ho fantatra. Efa hoe devoly. Zany ve dia tsy hainao kristianina ianao dia tsy malala hoe devoly ny fahavalon'ny kristianina. Marina zany. Voasoratra any amin'ny Efesiana 4:12 hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mitolona amin'ny fanjakana sy ny fanapahana, ny famaizinana izay miasa eny amin'ny rivotra. Marina zany fahavalontsika ny devoly. Fa inona ny fitaovana entintsika miady amin'ny devoly ary raha fantatrareo? Io, finoana. Ka ny point voalohany fampizarantsika zany dia izao, manana an'io ve aloha ianao? Satria ianao tsy afaka hiady amin'ilay devoly fahavalo raha tsy manana ny finoana. Ka ny adin'ny kristianina voalohany indrindra dia adiny finoana. Manana an'ilay finoana ve aloha tsika? Manana an'ilay fitaovana entina miady amin'ilay fahavalo faharoa. Ataoko hoe faharoa ilay izy. Satria secondaire ny devoly. Rehefa manana an'io ianao dia tsy mila miady amin'ny devoly zany fa resy izy. Fa raha tsy manana an'io ianao dia tsy maharesy azy mihitsy. Fa ilay finoana aloha mila tafapetraka hoe manana ilay finoana ve izao sy ianao. Dia problème antsika kristianina, disoady tsika. Tsika tonga dia any amin'ilay devoly aloha mandramatra voalohany. Fa tsy ho resitsika io raha tsy manana an'ilay finoana tsika. Dia na tsika kristianina ihany koa disoady. Indraindray tsika mieritreritra tahaka an'ilay fampidirana nataoko teo hoe tsika natsoina hiady amin'ny fiainana. Tsika natsoina hiady amin'ny vidim-piainana. Misy ny kristianina milaza fa hoe ny ahy niady koa le vadiko tsy mety resy lahatra ao an-trano io mihitsy. Tsy mety resy lahatra mihitsy izy. Efa noentiko ambavaka e. Efa nanaovako fifadikanina e. Efa nandoaliako e. Nanaovako alim-bavaka io ny ahy niadiko io. Tsy io niadinao. Ianao tsy natsoina hiady ny amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Zay zao malaza be zay zavatra zay. Raha manontany vaovao amin'ny olona ianao inona vaovao dia tsy maintsy hiteny izy hoe niakatra amin'ny fre. Hiakatra amin'ny fre. Akaiky ny faran'ny volantsika zao. Hiakatra amin'ny fre. Zany ny zavatra lazain'ny olona dia lazaina fa zany ny adin'ny kristianina. Fa isika tsy miady amin'izany zavatra zany. Tsy natsoina hiady amin'izany tsika fa tsika natsoina hiady ny ady tsara ny finoana. Teny ilay namanao hoe miady tsara ny adin'ny finoana isika. Tsy miady amin'ny fiainana miakatra sy mivaovitsika. Tsy miady amin'ny inona daholo mety ady izao tontolo izao, tsy miady amin'ireny tsika. Hitanao, Jesosy rehefa niresaka tamin'ny mpianana izy any amin'ny Lioka 12 any azonao vakiana zany rehefa ny trano. Lioka 12:22-30. Dia miresaka Jesosy hoe nareo izy izy aza manahy ny amin'izay hoaninareo, ny amin'izay tafianareo, ny amin'izao sy zao anareo. Fa tsy natsoina ho amin'izany nareo izy fa nijentilisa no fatrapitady sy mpikatsaka an'izany. Rikely finoana asiany Jesosy an'izay mihitsy. Rikely finoana. Tsy natsoina ho amin'izany nareo fa omena nareo maimaim-poana zany satria ny Andriamanitra rainareo malala izay tokony ho anareo. Fa raha vao diso ady tsika, raha vao diso fijery tsika, dia any amin'ny tsy tokony ady aditsika no mamatraka tsika. Dia rehefa any amin'ny ady diso tsika miady dia reraka. Reraka tsika izay mahatonga ny kristianina indraindray reraka satria diso ady. Any amin'ny adversaire tsy tokony adivana izy no miady. Dia misy ihany koa mieritreritra fa ny adin'ny kristianina dia ady amin'ny fahalemena. Hoe ny ahy niadiko zaty mbola manana fahalemena dia ny ahy io foana, io ny adivako isan'andro isan'andro. Fa tsy horesinao zany io. Na hiady amin'io isan'andro isan'andro ianao tsy horesinao io. Fa inona fitaovana andresenana io? Finoana. Finoana. Le finoana resako eto aloha sao dia tsy azontsika. Sy le finoana hoe misy Andriamanitra, fa le finoana an Jesosy Kristy. Finoana fa efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetra. Vitan' Jesosy ny zavatra rehetra tsisy ninona ataonao tsony fa mandray fotsiny ianao. Dia izay zavatra mila azontsika, izay finoana an Jesosy izay hoe efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetra. Tsy misy ninona ataonao tsony fa efa misitraka fotsiny ianao. Izay no ataontsika. Ary ny problème anankiray ihany koa raha lasirana-bavy eo anatin'izay resaka hoe adin'ny finoana izay dia izao. Ny olona anankiray rehefa tsy mino
dia tsy afaka ny andresy fahavalo mihitsy izy. Efa niteneniko anao teo zay hoe tsy afaka ny andresy fahavalo mihitsy izy araka ilay nitenentsika teo hoe ny fitaovana idinan'ilay fahavalo faharoa dia tsy izy afa devoly satana dia ny finoantsika. Dia ny olona anankiray rehefa tsy mino dia tsy afaka ny andresy fahavalo izy. Ohatra anankiray no meko anao any amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly any, toko fa 7:14-16. Zay ngamba mety. Acte 19:14-16. Any anatin'io dia misy tantarana jiosy, lehilahy jiosy 7 izay nahita ny zavatra nataon'ny Paoly apôstôly. Paoly apôstôly manasitrana amin'ny alalan'ny mosoarany. Paoly apôstôly vao mandalo dia sitrana ny olona marary, miala ny devoly sy ny sisa. Dia mba hitany reto lehilahy jiosy 7 lahy zanak'ilay mpisorona be antsoina hoe Skeva reto fa mety ny teknikan'ny Paoly. Dia mba ndray andro ry zalahy reto nahitany Paoly nanasitrana sy nandroaka devoly. Dia iny koa ry zalahy fa mba nanandrana nandroaka devoly hoe amin'ny anaran'i Jesosy torian'ny Paoly miala ny devoly. Amin'ny anaran'i Jesosy torian'ny Paoly miala ny devoly eninareo ve zany? Amin'ny anaran'i Jesosy torian'ny Paoly miala ny devoly. Enoy zany ry azo damosiko izy devoly. Mivoaka ny devoly miaraka amin'ny sandry. Eny tsy hita moa izy zany fa le olona misy anazy no tonga dia ohatray. Fa nareo ve adaladaly? Fizy nareo. Fantatro Jesosy torian'ny Paoly ary fantatro Paoly fa nareo mba mandroaka io. Izy nareo. Izy nareo reo. Hitanao, tsy afaka ny andresy mihitsy tsika raha tsy manana an'ilay finoana. Satria reto olona reto jiosy reto mba niezaka mba nanandrana ny zavatra nataon'ny Paoly hoe androaka devoly. Fa naninona ilay devoly? Namaly izy, tsy nety niala izy satria maninona? Tsisy finoana an Jesosy Kristy ao anatiny. Tsisy finoana an Jesosy Kristy ao anatiny. Ka io no fitaovana entintsika miady. Ao anatin'ny miady tsika kristianina dia miady ny ady tsara ny finoana. Miady ny ady tsara ny finoana. Tantara anankiray ihany koa izay inoko fa hainao tsara mihitsy tantaran'ny Petera. Irairaintsika foana moa izay rehefa indraindray le mandeha ambony rano iny. Tanao any amin'iny tantara iny, Jesosy rehefa le avy nanao ny mirakla momba ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Dia rehefa vita izay dia nalefan'i Jesosy nandeha ny mpianatra. Hoe ndany nareo tonga dia mandehana miondrana tsambo dia mandehana fa za andravan'ny reto olona reto dia rehefa avy eo za manenjika anareo any. Tonga any foana dia oke arozy izy ny mpianatra. Dia nandeha sambo ry zalahy dia rehefa teny ambonin'ny sambo rehefa sabo abo tamin'ny 3 ora maraina, ora 4, fiambenana 4, teo amin'ny 3 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora maraina eo zany ora 4 zany ora fiambenana 4 zany dia nahitan'i Jesosy teny ambonin'ny ranomasina ireto mpianatra ireto. Dia rehefa nahitan'i Jesosy izy dia ozy izy hoe matotoy io. Fa presaka zany izy 12 lahy. Ry zalahy, fa inona ho ary ohatrany mitsingevana ry amoron-drano ry hitalisany very? Ohatrany misy zavatra fotsifotsy zany ho io fa inona io? Matotoy io Petera. Ry Jaona, inona io? Matotoy io. Dia Petera moa niteny hoe izy ianao? Dia Jesosy niteny za ihany ty Jesosy, za ihany ty ka. Raha ianao ary dia alao za mba handeha ho eny. Dia inona zavatra nataon'i Petera? Nandeha izy, voaka ny sambo izy, voaka ny lakana moa zany fa tsy sambo, nanitsaka rano, dia nandeha nanantona an'i Jesosy, nijery an'i Jesosy. Mbola mandeha ambony rano Petera satria izy mijery an'i Jesosy. Fa rehefa nanonja ilay rano, rehefa nitsoka ny rivotra, dia nitodika Petera nijery ilay rivotra. Ohatray, ary ve mandrivotra be ohatr' zany ety? Ohatray, ary ahoana ty rano manonja be ety? Tsy ato ve tsisy reka? Ny zavatra tenen'i Jesosy hoe jereo mandehana mankanisa ty amiko. Fa inona nataon'i Petera? Mandeha izy aloha nijery an'i Jesosy, fa rehefa eny aloloha totodika. Dia rehefa mitotodika, tsy mahitan'i Jesosy tsony fa inona no hita? Rivotra, onjy, ranomasina. Dia avy eo maninona ilay finoana? Miletika. Avy eo maninona Petera? Miletika. Satria maninona ilay finoana
tsy ao le finoana. Tsy ao le finoana. Tsy tafajery an' Jesosy izy. Dia lavabe zany ohatra zany fa aloha toy izantsika nyresaka. Problème zany efa fantatsika aloha zay fa niaditsika kristianina aloha dia tsy ady tahaka ny izao tontolo izao. Ady amin'ny resaka fiainana sy ny sisa, ady amin'izay hoe ahoana ny hatsara ny fiainako, ady amin'ilay hoe ahoana ny zanako, zao sy zao, manahoana ny fiainako zany rehefa aveo sy ny sisa. Tsy any tsika tsy natsoina amin'izany fa tsika natsoina hiady tsara ny finoana. Dia ahoana ary ny ananana an'ilay finoana? Raha fantatsika zany fa io ny fitaovana ahafahantsika mandresy, dia ahoana ny ananantsika ny finoana io? Ahoana ny rano marimarina kokoa? Ahoana ny azonantsika an'ilay finoana? Satria ny finoana raha bavy tsy hoe amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika no azontsika azy. Tsy hoe tahaka ny olona anankiray ohatra hoe olona atleta izy zany mpiazakazaka, dia manao ny effort rehetra izy mba hananany ny fizika sy ny endurance afahany manao an'ilay azakazaka ataony. Dia miezaka izy manao course izy, isa-maraina izy mifoha amin'ny 5 maraina, miazakazaka miodikodina ny anosy, miakatra ny totohatra ambondrona, manao 20 fois miaka midina eo. Dia rehefa manao an'izay izy dia mitombo ny ozam-pehany, mitombo ny ozan-tsandriny, matanjaka tsara izy hiatrika an'ilay azakazaka izay ho ataony. Fa ny finoana tsy amin'ny alalan'ny zavatra ohatran'izany no azontsika azy, fa io dia cadeau maimaim-poana avy amin'ny Jesosy Kristy. Tenelena namanao hoe cadeau maimaim-poana avy amin'ny Jesosy ny finoana, hoe maimaim-poana ny finoana, hoe mba notaniako kely ianao fa inona natonga anao nino an' Jesosy ary? Nisy zavatra nataonao ve natonga le finoana tafapetraka tao anatinao? Hoe za dia mpihaino toriteny isan'andro. Rehefa hariva amin'ny 7 alina, alefako io radio io dia henoko tsara mihitsy le toriteny, dia vao mitabataba ny ankizy dia mankina. Zay no natonga nino an' Jesosy. Ny sasandray mety hiteny za isan-kalahady tsy tara mihitsy, tonga aloha foana. Zay no natonga nanino an' Jesosy. Misy afaka ilaza an'izany ve? Tsisy. Fa ahoana natonga le finoana? Tonga ho azy. Rehefa tonga ny fotoanan'i Jesosy dia tonga le finoana. Ny problème amin'izay, ahoana ny azonantsika le finoana ilay nomena maimaim-poana ary? Le izy manko amin'ny voalohany mirehatra be. Le izy amin'ny voalohany ohatry ny hitanao hoe mahafinaritra be le manompo an'ny tompo, tena tsara, tena tsisy ohatr'izany, tsy misy tahaka an'i Jesosy, tena tsara raha lasirana-bava manompo an'ny tompo, tena tsara ho a Jesosy. Fa mandeha ny fotoana, ohatry miletika indray le finoana. Dia ahoana ny azonantsika azy? Soratra masina ihany no tonga dia ambalentsika azy. Any amin'ny bokin'ny Hebreo izay raha tsy diso. Any amin'ny bokin'ny Hebreo any, tsy tadidiko le verset fa misy teny izay ihany manao hoe mijery toko 10 izay raha tsy diso. Mijery an' Jesosy Kristy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Mijery an' Jesosy Kristy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Any amin'ny Hebreo toko 10 misy an'izay. Le andininy tsy tadidiko. Zany hoe ny fomba hiazonantsika an'ilay finoana raha lasirana-bavy dia tsy misy zavatra sarotra be ihany koa tahaka an'ilay hoe olona atleta anankiray teo izay manao ny ezaka rehetra mba tonga azy ho bokina, manao ny ezaka rehetra mba tonga azy hatanjaka. Fa tsotra be le izy, rehefa misy fotoana ianao latsaka ao anatin'ny tsy finoana, dia ny fomba ahafahanao miakatra indray ao amin'izay toerany tsy finoana izay makao amin'ilay finoana dia ny mijery any Jesosy Kristy, tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Amin'ny teny frantsay izy io mahafinaritra be, mazava be le tenenany azy, détenteur de la foi. Izy no manome an'ilay finoana. Rehefa tafalatsaka ao anatin'ny tsy finoana ianao, rehefa henonao hoe vototra le zavatra, dia inona ny atao? Mijery an' Jesosy. Mijery an' Jesosy. Tsy miletika ao anatina fanamelohan-tena. Tsy hoe Jesosy eo za ve nivonjenao dia jere ina indray tiana ataoko. Jesosy eo za le nivonjenao dia jere zananao ohatr'izao. Raha vao izay nijerenao dia tafaletika foana ianao, fa
ny ahafahanao miarina ao anatin'io dia jerany Jesosy. Hitanao le menarana varana dia tamin'ny andro Mosesy. Dia rehefa nanota tamin'i Jehovah ny zanak'Israely dia nikakeriny menarana dia narary zareo dia ny fanafody. Tsy hoe ndana mamonjy dokotera nareo izy Mosesy fa tsy sitrany io, tsisy vahaolana io fa mamonjy dokotera. Fa ny zavatra nampanaoviny Jehovah ny Mosesy dia nampanao menarana varana izy dia nahantony tamin'ny hazo dia izay rehetrarehetra mijery an'iny dia sitrana. Dia ohatran'izay ihany koa le finoana rehefa misy fotoana latsaka le izy jery an' Jesosy ianao. Hoe Jesosy kainao mbola eo. Jesosy kainao tsy miova. Jesosy kain fitiavanao mbola tsy miova hatramin'izay ka hatramin'izao. Kainao mbola miazona foana. Jery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Rehefa mijery an' Jesosy ianao dia tafarina indray. Rehefa mijery an' Jesosy ianao dia velona indray ny any anatinao. Zay zany ny fanafody rehefa miatrika ady ny kristianina. Kristianina miatrika ady ao anatin'le ady miady ny ady tsara ny finoana mijery an'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Zay ny teboka voalohany. Dia ny teboka faharoa, zay vao tadidiko le Hébreu 12:2. Hébreu 12:2 le mijery an' Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika. Dia ny teboka faharoa idirantsika indray fantatsika zany zay fa ny fitaovana ahafahantsika miatrika le ady dia ny finoantsika. Fa ahoana indray ary ny toe-po hiatrehana an'le ady. Ny olona ny mpon'izao tontolo izao anatin'ny ady, ao anatin'ny fiainana sarotra, ao anatin'izao vanim-potoana izao, dia olona maninona ny olona? Menimenina. Tapaka lava ny jiro. Miakatra foana ny vidim-piainana. Ny fire vao oviana ny nampiakarina fitonjato. Dia izao ampiana ohatrinina indray. Dia ahoana zany izao? Dia ahoana ny zanakay? Dia ahoana ry? Dia ahoana ny mombanay? Menimenina ny olona miatrika an'le ady. Fa moa izao sy ianao kristianina ve? Tokony imenimenina ohatr' izany koa. Sa ahoana ny toe-po hiatrehantsika an'ilay ady izay misy eo anoloantsika. Teboka faharoa zany ifampizarantsika dia ny toe-po hoentintsika miady miatrika ny ady izay misy eo anoloantsika. Ny zavatra tiako tsindriana eto raha lasaranabavy dia izao ny tena marina ny adintsika dia adin'ny finoana. Fa le zavatra iainantsika tsy ady. Hitanao le problème misy amin'ny fiainanao io, samy manana ny problème-ny le problème misy amin'ny fiainanao io tsy ady io. Tsy ady ny anaran'io fa problème fotsiny ihany. Fa ny adintsika ry adin'ny finoana. Fa problème fotsiny fahoriana io zavatra misy amin'ny fiainanao io. Io no antsoina hoe fahoriana. Dia ny olona rehetra miaina fahoriana daholo. Tsy zanak'Andriamanitra rery ny miaina fahoriana, fa ny olona rehetrarehetra samy miaina fahoriana. Satria any amin'ny bokin'ny Genesis 3 rehefa nanota ny hodina tamin'Andriamanitra Adama sy Eva dia hozy izy Jehova hoe voaozina ny tany noho ny aminao. Voaozina ny tany noho ny aminao. Ka ny fahoriana hozy izy no iasanao azy. Izany hoe tsika olombelona rehetrarehetra dia miaina an'izay fahoriana izay satria noho n'ilay ozina izay nahazo ny tany. Dia samy miaina an'izay tsika na jentilisa izy na kristianina. Fa mampiavaka atsika amin'ny jentilisa na ireo izay tsy mpino dia ny toe-po hoentintsika miady ao anatin'izay zavatra izay. Hozy izy taminao teo hoe ny olona ho menimenina miatrika an'ilay izy. Fa ny fimenimenomana ve mahavoavaolana? Tsy vao mainka ary ve ianao kivy raha menimenina? Raha na voavaolana ny fimenimenomana efa be da be ny problème ny va. Fa tsy vaolana ny fimenimenomana fa isika kristianina indraindray tafiditra ao anatin'izay zavatra izay ihany koa. Indraindray menimenina miaraka amin'ny olona koa tsika menimenina zareo dia ianao koa mba menimenina. Fa tsy zany ny toe-po tokony hiatrehantsika ilay fahoriana hozy izy afa-tsy ady. Fahoriana fa tsy ady. Inona ny toe-po tokony hananantsika miatrika an'izay fahoriana izay dia ilay vakiantsika teo Filipianina 4:4. Honozy izy Paoly? Honozy izy Paoly? Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo.
lazaiko kely aminao, i Paoly manoratra n'io taratasy io anie. Olona voafonjy. Olona ao amponjy izy io miteny hoe mifalia mandrakariva ao mitompo io. Olona eo am-baravarakely ny fonja, zay fotsiny mba misy idiran'ny hazavana, misy gris, dia eo izy mitazatazana, manjoko lehilahy sahabo abo eo amin'ny 80 taona eo Paoly tamin'izany. Manjoko noho ny amikapoka izay nahazo azy, intsivy amin'ny 30, indimy aozy izy Paoly no nikapohina noho ny amin'i Jesosy Kristy. Lamosiny efa ohatr'izao, ny tanana efa mivandibanditra noho ny amikapoka, tazana ao amponjao ao amin'ny varavarankely ny fonja miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Izy tsy miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, fa mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Ahoana ny anananao an'izany toe-po zany hoe ianao olona migadra, ianao rehefa avy eo miandry fahafatesana, satria Paoly amin'io ho tsaraina rehefa avy eo, ho tsarain'ny Néron izy, ary any izy nofaty any Roma. Ho faty any Paoly, miandry fahafatesana zany io lehilahy miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo io. Ahoana ny ananan'ny olona an'izany toe-po zany hoe ianao ange anatina problème be, dia ianao ve miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo? Ahoana zany zavatra possible ve zany? Raha ny olona zao tontolo izao no tenenao dia tena adalina kristianina, tena olona adalina reo. Ahoana zany? Nareo ve zao ny zavatra iainanareo? Dia ozy izy nareo mifalia ihany, ny akanjonareo jere, ny zavatra iainanareo jere. Tena olona adalina reo, so dia mba mifika io Jesosy io ihany. Atao foana Jesosy io. Malasa adala io rehefa miditra lalina amin'io. Fa tsy olona adala ny kristianina, tsy adala Paoly miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Fa misy antony izy matoa miteny an'izany. Inona ilay fifaliana ao anatin'ny Paoly? Fifaliana ve satria nahazo zavatra izy? Fifaliana ve satria miva amin'ny problème hoe ho voaka amin'ny fonja izy rehefa eo? Tsy izy ary rehefa eo ho tsaraina dia ho vonoina. Zany ary ny zavatra miandry azy, fa izy miteny mifalia. Ary tsy indray mandeha izy mamerina lizy, fa hozy izy hoy izao indray mifalia. Tsy ndriny tsara mihitsy ilay izy hoe mifalia nareo mandrakariva ao amin'ny tompo. Henonareo ve zany? Hoy izao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Amin'ny teny frantsay io na amin'ny teny anglisy hitanao tsara mihitsy. Tsy hoe mifaly rehefa avy eo, fa zao dia zao, mifaly amin'ny fotoana rehetra. Mandrakariva zany amin'ny fotoana rehetra sa rehefa voafetra? Hoe rehefa midimy ariva ihany na rehefa mifaran'ny volana ihany voafaly satria handray karama. Ho avy zao mifaran'ny volana dia faly satria handray karama. Tsy niteny an'izany Paoly fa mifalia zao. Dia rehefa inona? Mandrakariva amin'ny fotoana rehetra mifalia. Aiza no mifaly? Misy toy ihany lizy fa sao dia hoe faly zany dia andao hifaly zany atao izay mahafalifaly tsy zany, fa mifalia mandrakariva aiza? Ao amin'ny tompo. Mifalia mandrakariva hozy izy ao amin'ny tompo. Ianao tsy afaka nifaly mandrakariva zany raha tsy ao amin'ny tompo. Bandramo anie hoe aza asiana Jesosy, aza asiana ny tompo, fa ataovy izay mahafalifaly ianao. Fa io fifalianao io miankina amina zavatra io raha vao tsy ao amin'ny tompo ianao. Rehefa misy zavatra tadiavinao zay ka tonga izy, fifaliana re zany. Analasitsika, anao fetytsika, atsoy daholo ry anina. Zany ny fifaliana izao tontolo izao, miankina amin'ny zavatra izay andrasana. Fa isika mifaly satria efa vita ny zavatra rehetra. Raha sy ranabavy efa vita ny zavatra rehetra. Ny fiainanao misy miantoka io fiainanao io. Amen. Zany zavatra ifalitsika zany. Ny fiainanao zany anie ny ifalian'ny Paoly. Satria efa fantany ny hafarany. Paoly anie malala tsara mihitsy ny hafarany. Hoe za zany voafonjany amin'ny Kristy dia fantatro tsara fa ho Jerosalema ny hafarako, tsy maintsy maty rehefa eo alaina ao Jerosalema dia avy eo hoentina ny Roma dia vita ny amiko. Fa inona mahafaly amin'ny Paoly? Namela zavatra tsara izy, namela ohatra ho an'ny fiangonana izy, nataon'Andriamanitra fitaovana izy hamonjena olona. Paoly anie raha lasy ranabavy, olona tokony lehilahy tratry ny culpabilité zany lehilahy zany raha ny tena mariny. Satria izy nanenjika ny kristianina. Nanenjika fatratra ny kristianina mihitsy Paoly. Tena tamin'ny fony manontolo mihitsy hoe ataoko maty ireo kristianina ireo, miseho milay, manohitra anay.
ny jiosy ny jodaisma ihany moa marina tsisy an'izany kristianisma zany. Namono olona maro Paoly, isan'izany Stefana. Isan'ny tanany akanjo Stefana mihitsy izy tamin'ny namonona Stefana. Fa Paoly raha ny tena marina tokony lehilahy tratry ny culpabilité, tratry ny fanamelohan-tena be, satria nanao zavatra ratsy izy. Fa nefany noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo, dia inona zavatra nitranga? Nampiasain'i Jesosy Tompo ilay olona le mpanenjika kristianina taloha, lasa mpitory an'ilay fivavahana kristianina indray. Zany fifaliana zany raha lasa ranaba. Tsy voatery mitady zavatra be, fa zany le izy hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, satria ny Tompo ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mihazona ny zavatra rehetra. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra manerana ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra efa navita ny zavatra rehetra, ny fiainanao dia efa assuré. Amen. Mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ianao assuré ny fiainanao, ny aveniranao assuré fa misy miantoka eo. Ny fahafatesana tsy manan-kery aminao fa ianao andova fiainana. Amen. Ianao zanak'Andriamanitra. Amen. Zany ny raha lasirana-bavy le fifaliana, tsy miankina amina zavatra efa vita le izy. Efa vita ny zavatra rehetra momba antsika, mandeha fotsiny sisitsika. Efa vita amin'ny plan. Tsy ninona ntsony. Misitraka sisa nataontsika. Mifaly sisa nataontsika. Miravoravo ao amin'ny Tompo sisa nataontsika, satria vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Sika tsy havidy famonjena zany. So tsy dia misy mieritreritra hoe ny aloha dia voavidiko ny famonjena. Ny naza le vavaka foana io mihitsy io tena navonjy ahy io. Fa tsy zany. Amen. Fa zao amarana anazy fa mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo hoe. Ndao hitsangana ary. Ndao hitsangantsika dia hivavaka hisaotra ny Tompony amin'izay afatra fohifohy izay. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.